Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Any amin'ny firenena mandroso sy heverina hoendry dia zava-dehibe tokoa ny fotoana, vola ny fotoana hoy ny fitenin'izy ireo. Elizabeta mpanjaka ny Angletera fa izay hono, rehefa ho faty dia nangataka minitra iray monja mba hovidiana vola ny tapitrisany alohan'ny hataperan'ny ainy. Endreny fa ho rim-panananana n'ity mpanjaka lehibe ity. Ny satroboninahitra teny andohany, ny fanjakana teo ambany tongony, ny harem-behivava teo ampelantanany, nefa nanjary mpangataka minitra iray monja izy. Nandritry ny andro ny ainany ka hatreo ampialany aina farany indrindra, dia endre ny fisomebiseba ny vahoaka ny nanotrina azy, fa na ny herina nanany, na ny fahaizany dokterany, na ny fandavatena ny vahoaka ny tsabo azy, dia tsy nisy nahay nanome azy minitra iray monja izay mba nangatahany. Efa nitsotra ny tanany fahafatesana ndray azy. Tsy misy atakandro itsonina dia 2 minitra monja aza, tapitra ny fofonainy. Eny, tamin'ny andro malalaka izay nomena azy, dia nievitena ho tsy nanan-java-mahory izy. Kanefa noho ny tsarony fa fohy sisa ny fotoana havelomany, voataitra izy ka nitady minitra iray monja handinian-tena. Minitra iray monja no heverino an'Andriamanitra. Minitra iray monja mba azahoana ny bebaka. Minitra iray monja no heverino voavidiny volany azahoany famonjena. Fa ny andro maro izay nomena azy kosa tsy no heveriny, sady tsy nahoany akory, ary tsy fono an'Andriamanitra. Moa tsy mahavelo ny eritreritra antsika ve izany? Dia ny mbola misy minitra marobe ary omen'Andriamanitra antsika, dia ny misy fotoana malalaka tsy hividiana vola amin'karena, dia mahazotoa manao ny tsara, mahazotoa mitady fihavanana amin'ny olona rehetra, ary indrindra mahazotoa mihavana amin'Andriamanitra. Aza manjehy andro lava, fa rehefa tapitra ny fofonaina, ny minitra iray monja aza tsy azo vidiana amin'ny vola tapitrisany. Izany nahatonga ny Isaia mpaminany hanafatrafatra antsika hoe mitadiava an'i Jehova dia ny mbola hita izy, mentsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Isaia 5:5, ny andininy 9. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoa ampofaza malaina, fartomotrany andro izay. Antokopihira antsany avo.
AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Alasaro ny faminanin'ny Baiboly. Alasaro ny faminanin'ny Baiboly. Fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny Baiboly. Noman'ny radio Adventista iraisam-pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao. Efa nisalasala ve ianao raha tena misy tokoa Andriamanitra na tsia? Tena misy ve ny adiny tsara sy ny ratsy eto tany? Mpandray anjara amin'izany ady izany ve sika sa tsia? Dia ahoana ny hafaran'izany? Mamperitreritra anao ve izay ho avoaka ny ampitso? Manana olazaina mikasika an'izany rehetra izany ve ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly? Ovaliantsika ao anatin'ny fanalana sarina ireo faminanian'ny Baiboly, ireo fanontaniana ireo. Tsy ampahery anao fotsiny izahay, fa anao izay hahatonga anao hanana fanantenana azo antoka ny amin'ny ho avy mandrakizay. Efa mihoatra ny 10 taona no nandefasan'ny radio iraisam-pirenena AWR Fandaharana. Tamin'ny fandefasam-peo mihoatra ny 1000 eo manero an-tany, amin'ny fiteny 300 mahery, ao anatin'izany ny teny malagasy. Fifaliana ho anay ary ny manolotra ho anao ny tena ilainao indrindra tamin'ny fandarana rehetra na lefatra amin'izay. Manasanao hanaraka famelabelarana ratsoratra masina atolotry ny foiben'ny radio Adventista iraisam-pirenena na ny AWR noman'ny Camille Ottoman, filoha lefitry ny AWR. Namanao Eliandre Mitantso no anolotra izany amin'ny teny malagasy. Falmerabanao ny mpiaramianatra ny tenin'Andriamanitra aminao Eliandre Mitantso. Amin'ity anio isika dia hanalasarona ny marina ny amin'ny fanambaran'ny Baiboly mba hahitantsika na tena marina nangany fotsiny tokoa izay voambara ao. Ny fanalana sarona ny faminanian'ny Baiboly dia ny fomba tsara indrindra ahafahana manatanteraka an'izany dia ny famelana ny Baiboly hanambara ny tenany. Ka hatratia mpanomboana mihitsy dia efa apetraka ny teny baikotsika amin'ity fianarana mitohitohy ity. Dia izao,
raha ao amin'ny baiboly voamarina mazava ao amin'ny baiboly dia raisiko fa raha mifanohitra amin'ny baiboly kosa tsy voapirofo mazava ao dia tsy ekeko ary tsy natao aho averintsika indray mandeha dia raiso ho an'ny tenanao mpiara-mianatra izay fitsipidalao izay raha ao amin'ny baiboly dia raisiko raha mifanohitra amin'ny baiboly kosa dia tsy ekeko ary tsy natao aho izay ihany fiarovana azo antoka ho antsika mety anontany tena angambo ianao hoe inona ny tombontso ho azoko amin'ny fanarahana nyity famelabelarana mitohitoy ity tena ilaiko ve zany ny valiny eny tompoko tsy efa nipetraka tao an-tsainao ve ny fanontaniana tahaka ny hoe inona no avin'ity tontolo misy ahy ity zao tontolo zao miasimbaingana ity raha izao no miseho androany anao ahoana ny ampitso anao ahoana no avin'ny taranaka inona no ambadiky ny fahafatesana mbola misy fanantenana azo antoka ve azo enteherana sangisangy fa tena misy valiny azo antoka omen'andriamanitra anao momba ny zany rehetrarehetra izany ary hozaraina aminao mandritra ny famelabelarana asehon'ny baiboly amintsika ny fizotro ny tantarany tany hatramin'ny nendoany ka hatramin'ny hiafarany ilaina ny ampitandremana ny olona ny ampitoezavatra farany dia ireo zavatra hitrangy eto tany ilayntsika ny omailo amin'ny fandrika maro alefa ny satana izay mamitaka antsika hiala amin'ny fahamarinan'andriamanitra voalaza mazava ao amin'ny baiboly ilayntsika ny mahafantatra ny ady izay hifanaovan'andriamanitra sy satana satria samy mitady ny fiankofana avy amintsika izy ireo aiza no ahitantsika valiteny azo antoka manoloana ny tsy fahazonantoka amin'seho eto amin'izao tontolo izao ankehitriny mampitandrina meloa jesosy ilay zanak'andriamanitra ary maneho amiko maneho aminao maneho amintsika ao amin'ny teniny dia ny baiboly zany izay tokony ho fantatsika ireo loha hevitra raha baiboly ireo dia ifameno ifampitohy ka dia manasanao zay mba tsy hanapaka mihitsy araka izay azonao atao raha sanatria moa ka manapaka ianao no ny antony tsy miankina aminao dia mampanantenanao zay fa misy fomba samihafa zay ahafahanao mijery an'izany na miaino an'izany na koa maka an'izany maimaim-poana hojerentsika kaiky ary ny amin'ny hoe iza marina jesosy ary inona ny fampianarany mba hazontsika manaradia azy na tsia any amin'ny faraparan'ity fanalana sarona ny faminaniana ao amin'ny baiboly ity dia ho fantatrao avy amin'ny baibolinao ny valon'ny fanontaniana mazava ny amin'ny hoe iza ilay bibidia ao amin'ny apokalipsy toko 17 inona ny mariky ny bibidia tena ao amin'ny baiboly tokoa ve zany hoe 620 zany ary inona ny heviny ahoana ny fomba anehon'ny tenin'andriamanitra ilay tombo-kasen'andriamanitra velona ary fantatrao ve ohatra fa ny baiboly dia milaza fa ny olona dia tokony asiana tombo-kase zasy ianao dia tokony asiana tombo-kase raha tiantsika ny hiditra any amin'ny fanjakany lanitra dia ianarantsika koa no hoe iza moa babilôna ahoana ny fahazonantoka fa tsy anisan'izany ianao tsy anisan'izany aho inona ny lazain'ny baiboly fa mitranga rehefa maty ny olona mety hagaganao ny amin'izany rehetra izany sy ny fahamarinana maro hafa koa fantatrao ve ohatra fa milaza ny toetoetry ny antsoiny hoe zanany sisa amin'ny andro farany koa andriamanitra ao amin'ny apokalipsy inona no ambaran'ny apokalipsy ny amin'ny zavatra hitranga mandritry ny rivo-taona fantatrao ve fa tsy maintsy hifidy ny toerana isy ianao ianao mandritry ny rivo-taona raha fitiavan'andriamanitra moa ve dia tena hodorany mandrakizay tokoa ve ny olona ho fantaritsika izay lazain'ny baiboly momba ny elo ary samy hafa amin'izay lazain'ny ankamaroan'ny olona ny voalazan'ny baiboly ary aleo ny baiboly no ilaza azy mazava tsara ahoana ny tantaran'ny baiboly ny momba ny fiverenan'i jesosy indray tena mazava ny lazain'i jesosy ka tsy tokony ho voafitaky ny kristy santoka maro isika mame fanazavana tsy mampino ny amin'ny ady tsy hitamaso manodidina antsika koa ny baiboly ka arak'izany dia tsy any eny ananao velively ny anaraka n'izany rehetrarehetra zany ireo famelabelarana mitohitoy hosatrinao aza hiain'ny toy ny isan'andro anisan'ny hampiavaka izao fiarahantsika mianatra mitohitoy izao ny fijoroany vavolombelona marina izay hozaraina aminao isan'andro izay azoko antoka fa ampitombo ny fatokianao an'andriamanitra
hiaraka hivavaka isika milohan'izany rehetra izany. rainay izay ny an-danitra, mpanjaka n'izao rehetra izao, mpanjaka ny fiainanay. Tompo, mangataka aminao aho mamela ny eloko raha izarany teninao amin'ny mpiaino rehetra. Isolo amiko ny mety ho fizahozahoana amin'ny endriny rehetra satria feno loto izany. Ary fenoy ny fanahinao masina mba tsy nihevitra maolona izay pokaty sy tsinotsinona no toriana, fa ny teninao izay maharitra mandrakizay. Hosory amin'ny teninao irery ihany ny molotro ary ahodidino ny tsirairay aminay ny anjelinao masina. Amin'ny anarana mahery indrindra an'i Jesosy. Amen. Asa raha fantatrao fa misy ady tsy hita maso kanefa andraisantsika anjara amin'ny fotoana rehetra. Tahaka ny rivotra tsy hitanao maso kanefa azonao tsapahitanana ny vokany. Dia tahaka an'izany koa misy ady hifanaovany tsara sy ny ratsy, ary misy fiantraikany amin'ny fiainantsika isaky ny segondra izany. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe aiza ho aiza ny misy anao amin'io ady tsy hita maso io, satria ady mandrakotra ny planeta tany manontolo anie izany. Tsy tian'ilay ratsy ho fantatrao mihitsy anefa izany mba hahafahany mamitaka anao, ary izany foana ny fomba fiasany. Inona lazain'Andriamanitra mikasika an'izany? Anomboka nalasarona izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra mikasika an'izany mantsy isika. Misy faminaniana na filazana melony zavatra rehetra miseho sy mbola iseho eto tany izay nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany, na ireo olona voatokana natsoin'Andriamanitra mba hizaran'izany amintsika. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe tanteraka tokoa ve izay voalaza? Nahoana isika no tokony holinany amin'izany? Satria na iza ary na firy taona ianao, na lahy na vavy, na aiza misy anao, dia tafiditra ao anatin'izany faminaniana izany, na tianao na tsia. Fa nahoana angambo ianao? Tany mpiadiana ty tany misy antsika ty, tany mpiadiany tsara sy ny ratsy, ary ny fanirian'ny fahavalony tsara dia ny ambabo ny fon'olombelona rehetra ho azy. Ao anatin'izany zasy ianao. Satana no iantsoa misoratra masina an'izany fahavalo izany. Anjeliny koa izy io, dia nazera avy any an-danitra hoeto amin'ity tantsika ity. Fahavalo izay efa resy izy raha ho an'Andriamanitra sy ireo tafiky ny lanitra manontolo, fa ny ifantohan'ny ady ataon'Andriamanitra amin'io Satana io eto ambonin'ny tany dia ny fandresena lahatra antsika olombelona mba hiandany amin'ny tsara ary handany ratsy. Fantatra Satana tsara fa nomen'Andriamanitra safidy malalaka isika olombelona hanaraka azy na tsia, dia izany no ezahany amitahana antsika raha azony atao, satria tia no voaheloka mandrakizay miaraka aminy anie izay manaiky ho babony. Ny Baiboly dia milaza mazava fa efa fantatry Satana fa kely sisa ny androny, kely sisa dia tsy maintsy ho foanana mandrakizay ny aminy. Azonao vakiana nge zany eo amin'ny Apokalipsy 12 ka ny 12 Apokalipsy 12 fa inona marina moa no nitranga hanampy antsika lalan'ny marina ny fahalalana ny tantara. Andriamanitra nahary ny Losifera izay lasa Satana taty aoriana, tany amin'ny toerana antsoina hoe lanitra fonenan'Andriamanitra. Andriamanitra dia fitiavana. Tsy hoe toetra n'Andriamanitra fotsiny ny fitiavana, fa izy mihitsy ny fitiavana. Mikoriana ao amin'ny Baiboly manontolo ny foto-kevitra izany hoe fitiavan'Andriamanitra izany. Ny iray amin'ireo faneho-pitiavana voalohany nasehon'Andriamanitra dia ny namoronany antsika miaraka amin'ny fahafahana misy safidy malalaka tsy misy teritery. Manana fahafahana amin'ny safidy takan'izany koa ireo anjely izay noforonon'Andriamanitra. Angamba mety ho tahaka an'izao ny teny nataon'Andriamanitra tamin'ireo anjely ireo taorianany namoronany azy ireo. Tena fanomezana sarobidy no omeko anareo. Tsy inona izany fa ny fahafahana misafidy. Izay no anaran'ilay fanomezana. Azoko atao ny namoronanjely tsy manana safidy, fa tsy maintsy manaraka fotsiny sitrapoko. Raha feheziko ny sitraponareo dia ho azo antoka ny fankatoavanareo aho.
saingy tsy anana sitrapo intsony ianareo ary tsy avy amin'ny fitiavana ny fankatoavanareo aho ary tsy mety amiko izany tsy tiako izany. Ny fahafahana misafidy dia fanomezana tena sarobidy nomeko anareo ary ny fanomezana sarobidy indrindra azonareo omena aho kosa hosetrin'izany dia ny fitiavana tsy misy fanerena, fankatoavana tsy antery. Tsy ho azoko avy aminareo anefa izany raha tsy nomeko fahafahana misafidy ianareo. Fantatro fa mino avy dia mety hitera-doza sy hanimbanareo izay manao safidy diso izany, kanefa naleko ny safidy ny nanome anareo ny fahafahana misafidy mba hahafahanareo mitia an-tsitrapo ampitiavana satria sarobidy amiko izany. Eny ry mpiara-mianatra amiko, izany tokoa no izy. Nomen'Andriamanitra fahafahana misafidy malalaka an-tsitrapo avokoa ny voarin'Andriamanitra rehetra. Saingy izao no aza adinoiny, zotsika ny safidy izay tiantsika atao, fa saingy tsy nomenantsika kosa ny safidy izay tsy maintsy ho vokatry ny safidy nataontsika, koa mampirisika antsika hanao safidy tsara. Araka ny efa fantatsika dia ny safidy hiala teo akaikin'Andriamanitra ny anjely anankiray nanana toerana ambony antsoina hoe Losifera, ary nitarika an'ireo anjely hafa mba hikomy miaraka aminy. Azonao vakiana ny Apokalipsy 12. Fa inona no mitranga? Ny avonavony izy no toerana nananany sy ny fahaizany ary ny atsara tarehany, dia lasa nialona sy ny tsiriritra ny toeran'Andriamanitra mpamorona. Mario tsara ny famerimberenany hoe zaho na ao amin'ny teny nataony eo amin'ny Isaia 7:12 Isaia 7:12 Endre latsaka avy tany an-danitra ianao ry lay fitarikandro, zanaky ny maraina, voakapa enjera amin'ny tany ianao ry lay mpandripaka firenena. Ary ianao efa nanao anakapo hoe any an-danitra no hiakarako, any ambony kintan'Andriamanitra no anandratako ny seza fiandrianako, dia hipetraka eo an-tendrombohitra fivoriana any amparany avaratra aho, hiakatra ho any ambonin'ny avoanany rahona aho ka ho tahaka ny avo indrindra. Zany ny olany Satana, naniry tonga Andriamanitra mihitsy izy, kanefa zavaboary ihany. Ary nikasa hanala an'Andriamanitra mihitsy eo amin'ny toerany, anapaka ny zavaboary, mody manome voninahitra an'Andriamanitra ihany izy, nefa nafeniny ny tena faniriany sy ny fikasany. Nandainga izy ary nolazainy tamin'ireo anjely fa efa ampony ny fahendren'izy ireo ka tsy ilainy ny lalàn'Andriamanitra hilaza amin'izy ireo izay tokony ataony. Vokatr'izany dia nisy tamin'ireo anjely ireo nanomboka ny ahihany amin'Andriamanitra. Tsy miova fa izany no mbola ezahany Satana tao koa ankehitriny. Niantsy an' Jesosy zanak'Andriamanitra mihitsy Losifera ny amin'ny fifehezana ny zavaboary satria naniry nitovy aminy. Mamitina an'izany ny Apokalipsy 12:7. Apokalipsy 12:7 manao hoe: ary nisy ady tany an-danitra. Ary mba fantatrao, ny ray apahatelo ny anjely dia voatona ny Losifera hiandany aminy, niara-dia taminy. Ny ray apahatelo ny anjely. Resy izy ireo kanefa tsy nivonoan'Andriamanitra vetrany, fa nazera tetỳ amin'ny planeta kely anankiray antsoina hoe tany, dia ity tany misy antsika ity. Ho fantatsika ny antony izay tsy namonoana any Satana sy ireo anjely ny avetrany. Hatramina nomboany io ady lehibe eo amin'ny tsara sy ny ratsy io, dia nampanantena Jesosy, ilay zanak'Andriamanitra, fa hiady ho antsika olombelona satria tena tiantsika izy. Ny lohahevitra mikasika an'io ady io dia voaresaka mazava ao amin'ny Baiboly manomboka any amin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny Apokalipsy. Ary ity planeta tany ety ny toerana hiadiana. Samy mandresy lahatra antsika hiaraka aminy, n'Andriamanitra na Satana. Ery tsy hita maso izy ireo, kanefa miankina misafidy raisinao hiandany amin'ny ray amin'izy ireo, ny hoavinao mandrakizay. Ary ilaiko, ilaitsika ny mahalalan'izany ady mafana izany. Satria isika mihitsy ny fototry ny ady, ary mpandray anjara mivantana amin'izany avokoa isika, na ny mahalalan'izany na tsia. Ry namana,
ry namako fiainana na fahafatesana ny resahana eto. Ny andiny voalohany eo amin'ny baiboly dia mamaritra toerana roa. Hoy ny Genesis toko voalohany andiny voalohany. Genesis toko voalohany andiny voalohany. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ninona sy ny tany. Misy toerana roa voalaza eto, ny lanitra sy ny tany. Zao no lazain'Andriamanitra amin'ny Genesis toko voalohany andiny fahinina amby roapolo. Genesis toko voalohany andiny fahinina amby roapolo. Andeha isika morona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika, ary aoka izy hanjaka amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany. Nomen'Andriamanitra lalana hanjaka sy hife reo rehetrareo Adama sy Eva. Avy eo dia nitsodrano azy ireo izy eo amin'ny andiny fahavalo amby roapolo manao hoe maro fara sy miabe tsara mameno ny tany ka mampanimpo azy ary manjaka amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Hoy Andriamanitra hoe azonareo anjakana ny tany manontolo sady toeram-ponenanareo. Na izany aza dia nisy faritra kely navelan'Andriamanitra ahafahan'ilay fahavalo naka fanahany Adama sy Eva. Hisedrana ny fahatokiana izy ireo. Zay no antony. Hisedrana ny fahatokiana izy ireo. Antsoina hoe hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy io faritra kely io. Zao ny fampitandremana nataon'Andriamanitra ho azy mivady ao amin'ny Genesis toko faharoa andiny fafito ambin'ny folo. Genesis toko faharoa andiny fafito ambin'ny folo. Ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana. Fa miandro izay hinananareo azy dia ho faty tokoa ianao. Azon'Andriamanitra nataony tsy nametraka an'izany tao Edena, kanefa tsy maintsy nosedraina ny fankatoavan'izy ireo an'ilay namorona azy. Io faritra kely io ihany no azon'ny Satana ny toerana. Tsy afaka nioatra n'io izy. Mazava loatra fa tia nitatra ny faritany ene Satana, sa tsy izany? Nananteny izy fa handray androany dia anantona n'io faritra kely misy azy io Adama sy Eva na ny iray amin'izy ireo. Dia efa vonona tanteraka izy hanaparitaka ny heviny manokana momba fitondram-panjakany izay mifanohitra amin'ny an'Andriamanitra mpamorona ho entina andresena lahatra azy mivady. Ny hany ho ataony dia nilaza lainga momba ny toetra an'Andriamanitra, anova ny fomba fijery ny olombelona momba an'Andriamanitra, dia tahaka ny nataony tamin'ny anjely tany an-danitra ihany, ary tsy miovo izany hatramin'izao mbola izany ihany ny ataony, lainga tsara lahatra. Raha vao misokatra ireo toko voalohany eo amin'ny baiboly eo amin'ny Genesis toko faharoa, indrindra fa ny fahatelo, dia ho tsapanao fa misy ady sy hery mifanandrina misy eo. Misy ratsy te hiditra amin'ny fomba fetsy, nanafina ny tenany tamin'ny alalan'ny menarana Satana, naka fanahany Eva tamin'ny alalan'ny hatsaran-tarehiny. Nosariny hijery ilay voankazo mahagaga Eva, izay nilazainy fa ahatonga azy hitovy amin'Andriamanitra. Indrisy fa latsaka tamin'ny fahatsoa-kevitra Eva, dia nanaraka azy koa Adama. Tsy navelan'Andriamanitra naniery azy ireo Satana, fa ny fandresen-dahatra ambava izay no nampiasainy. Ary ny tanjony dia ny anova ny fomba fijery ny Adama sy Eva, ny momba ny toetra an'Andriamanitra, hisalasala ny amin'ny fandrarana nataony. Hatramin'ny voalohany dia efa nampiasa lainga Satana amin'ny tana ny olombelona ary tsy miova izany fomba fiasan'izany mandrakandroany. Fampelezan-kevitra feno lainga tsara lahatra no nampiasainy hoentina mamitaka. Izao ny fomba nanehoany mpaminany Ezekiela an'izany zavatra nataony Satana izany eo amin'ny Ezekiela toko 7:20. Ezekiela toko 7:20. No ny abetsahany varotra nataonao, amin'ny teny hafa dia fivarotan-kevitra. Le varotra nataony izany dia fivarotan-kevitra ka nanoty ianao. Ny varotra hevitra tamin'ny Eva Satana dia nividiany Eva izany. Inona moa la hevitra nakany fanahany Eva? Ho lasa tahaka an'Andriamanitra ianareo izy raha mihinana an'io voankazo io, dia izany no nandrarany anareo tsy hihinana an'io, dia resiny lahatra Eva. Ny soratra masina dia milaza fa tsy fantatry Adama ny fomba namitany Satana ny Eva. Azony Satana antoka kosa nefa ny fitiavany Adama ny Eva. Ary dia nampalahelo moa fa nanaraka ny Eva Adama, fa tsy nanaraka izay nolazain'Andriamanitra, na fantany tsara za
fa nandika ny didin'andriamanitra ny vadiny. Nanomboka teo dia Satana nanjaka teo amin'ny fiainan'ny olona traizatraiza, voaozona rabaky teny ny tany. Tamin'ny fotoana nakany devoly fanahin'i Jesosy dia nirere mihitsy Satana fa azy anie zao tontolo zao e. Zao nolazainy eo amin'ny Lioka 4:4. Hoy ny devoly taminy: omeko anao zao fanapahana rehetra zao mba amin'ny voninahiny, fefa natolotra azy zany ka izay tiako no omeko azy. Tahaka ny mampatsiahy izy eto fa efa nisy nanome fahefana azy tamin'ny lasa. Adama sy Eva nylazainy fa nanome fahefana azy eto. Azonao an-tsaina ve zany? Tsarovy ry mpiara-mianatra amiko, fa isaky ny manota isika dia manome fahefana ny Satana hanapaka eo amin'ny fiainantsika. Indray nandeha Jesosy dia niteny tahaka an'izao ao amin'ny Jaona 12:1. Ankehitriny ny andrina zao tontolo zao no roahana. Milaza amintsika izany fa efa tafiditra Satana ary manjaka, fa tonga kosa Jesosy handroaka azy, ary ny anarany antsony azy eto dia andrina zao tontolo zao. Ao amin'ny Korinthiana 2:4 dia zao ny antson'ny apôstôly Paoly an'ny Satana: Andriamanitra zao fiainany zao, izay manamaizina ny sainy tsy mino, ary zava-misy rahantsika mahita anie zany. Ao amin'ny Efesiana 2:2 dia zao indray no iantsona any Satana: mpanapaka ny fanjakany eny amin'ny rivotra. Tsy midika akory zany hoe izy no mifeny famatsiana ny oksizena, tsy zany, fa dikan'izany dia izao: Satana no andrina ny rivo-piainana ra-pitondratena sy ny kolotsainy zao tontolo zao. Sa tsy zany ho hitantsika? Hoy Jaona no amin'ny Jaona 1:5. Izao tontolo zao dia mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa, zany hoe eo ambany hery-miasa mangina n'ilay ratsy. Ny kolotsaintsika dia voatefy ny hevitry ny be sy ny maro amin'izao fiainana izao. Ny fironana manetsika ny fiarahamonina dia ny filan'ny nofo, ny filan'ny maso, ny firehirehany eo amin'ny fiainana. Foto-kevitry Satana ireo fa tsy an'Andriamanitra ry havana. Eo ambonin'ireo rehetra ireo no hiasany zao tontolo zao sy ny antony hetsika rehetra izay misy atraizatraiza hivoahan'ny olona an-trano isan'andro. Ahoana ny fomba fisehon'izany ady tsy hita maso izany arabaky teny? Aka ohatra azo tsapahitanana voatantara amin'ny Baiboly isika. Olon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany, fa tsy teo molony fotsiny lehilahy anankiray nantsoina hoe Joba. Zao ny voalaza momba azy eo amin'ny Joba 1:1. Nisy lehilahy tany amin'ny tany Oza, Joba no anarany, ary marina sy mahitsy zany lehilahy zany, sady natahotra an'Andriamanitra ka nifady ny ratsy. Aorian'ny andininy vitsy manaraka, aorianan'io zany dia zao nyvakintsika eo amin'ny 9, ary tamin'ny indray andro no niavy ireo zanak'Andriamanitra iseho teo anatrehany Jehova, dia mba tonga teo koa Satana tafaro taminy. Misy resaka fivoriana sy fandaminana eto. Misy toerana sy fotoana zany izay niantson'Andriamanitra fivoriana ho an'ny zanany rehetra avy any amin'ny faritra samihafa, manerana zao rehetra zao avy any amin'ny planeta samihafa. Ny apôstôly Paoly dia nilaza ao amin'ny boky nosoratany ho an'ny Efesianina fa ireo zanak'Andriamanitra ireo dia antsonika hoe mpanapaka sy fanjakana, zany hoe isandreo mpitondra sy manam-pahefana avy amin'ny faritra samihafa eo amin'ny voarin'Andriamanitra manerana n'izao rehetra zao, any amin'ny planeta hafa ny mihitsy zany. Voalaza eto fa tonga tsy nasaina nandeha nanidina nanatrika an'izany fivoriana izany Satana, satria mbola tsy nosakana an'Andriamanitra anao an'izany izy tamin'izany fotoana izany. Mario tsara fa nanontany an'i Satana Andriamanitra ao amin'ny Joba 1:7. Joba 1:7 manao hoe avitaiza ianao. Tsy nanontany azy Andriamanitra hoe inona no ataonao aty. Tsy nandroaka azy koa Andriamanitra, fa nanontanian'Andriamanitra azy dia nitoerana ny aingany. Raha lazaina miteny hafa ilay fanontaniana natao taminy dia izao toerana aiza no soloanao teny eto? Avitaiza ianao? Inona ny fahefana anananao ka mahatonga anao eto? Dia enoina ny valiteny nataon'ny Satana,
avy ny zaza teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny. Izany hoe mihevitra izy fa azy ny planeta tany ary tonga izy isolo tena ny faritra izay azy ao amin'ny voarin'Andriamanitra rehetra. Te ilaza izy hoe manana fahefana hanatrika an'ity fivoriany ity aho tahaka an'ireo mpitantana avy amin'ny tontolo hafa satria izany no misolo tena ny planeta tany. Zao ny navaliny Jehovah azy eo amin'ny 9:5. Mario tsara. Eo amin'ny 9:5 amin'ny Job 1. Efa nandinika ny Joba mpanompoko va ianao? Fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra n'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Inona ny tian'Andriamanitra ho lazaina tamin'ny Satana eto? Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia izao: mihevitra ho solo tena ny tany ianao Satana? Efa nandinika ny Joba mpanompoko ve ianao fa tsy manaraka ny fomba fiainanao sy ny fomba fisainanao izy? Manana olona izay misolo tena sy ny fitsipiko eny an-tany. Tsy resy ange zahay Satana eny amin'ny tany ary tsy omena ianao ny tany. Tena tiako ty 9:5 ty. Mirehire mihitsy Andriamanitra fa manana olona azo ifaharany eto an-tany. Dia nitohizan'ny Satana ny valiteniny izay azo fitinina tahaka an'izao. Mazava ho azy fa manaja anao Joba satria omena ho azy avokoa izay rehetra ilainy. Dia sahany Satana niny ny ampangan'Andriamanitra eo amin'ny 9:10 manao hoe: tsy ianao ve no nanao fefy manodidina azy sy ny manodidina ny tranony ary manodidina izay ananany rehetra? Nitahinao ny asan'ny tanany ka manenika ny tany ny omby amanondrony. Inona ny dikany hoe fefy manodidina any Joba voalaza eto? Zaridaina avo be ve zany sa bozaka matevina sa fefy tamboho avo be? Tsia! Ao amin'ny Salamo 4:7 no ahitantsika ny valiny. Salamo 4:7. Ny anjely ny Jehova mitobo manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Io fefy io zany dia tsy inona fa ny fiarovan'ny anjelin'Andriamanitra ireo izay matoky amin'ny fanarahana azy, ary fantatry Satana tsara zany. Nahoana moa Joba no nanana fefy manodidina ny arovan'Andriamanitra azy? Dia ireo anjely mpiambiny zany nivavaka no tsy ambaratelon'ny Joba satria natoky an'Andriamanitra izy. Mila mangataka ny fiarovan'Andriamanitra isika raha tia azo fiarovana, ary ny tsy ambaratelo ataovy toy ny fitaovam-piadiana mihitsy ny vavaka dia ho hitanao ny vokany. Eo amin'ny 9:11 dia nitaky tamin'Andriamanitra Satana hoe: esory ny fefinao, izany hoe ny fiarovanao any Joba, dia ho hitanao fa tsy hanompanao intsony io. Maneso an'Andriamanitra anie Satana eto ary miantsy an'Andriamanitra mihitsy. Diso hevitra nefa Satana satria tsy niala tamin'ny fanarahana ny Jehovah Andriamanina ny Joba hatramin'ny farany. Zao ny vavaka nasetry ny Joba ny fitsapana mahery vaika nahazo azy eo amin'ny 9:20. Isaorana niny anaran'i Jehovah. Isaorana niny anaran'i Jehovah, ary rehefa nijoro an'i Jehovah hatramin'ny farany izy, dia zao ny voalazo eo amin'ny Joba 2:7. Joba 2:7. Ary Jehovah nampody ny fiadanan'i Joba. Hitantsika eto ny santionany amin'ny ady ifanaovany tsara sy ny ratsy eo amin'ny fiainantsika olombelona isan'andro. Tena misy zany fa tsy angano, ary mitranga matetika ny ady tahaka an'izany eo amin'ny fiainantsika, ary mpandray anjara avokoa ny olombelona rehetra. Misy ireo mijoro tsy azo zongozonina tahaka an'i Joba, ary indrisy ao koa ireo manaiky ho resy. Misy aza lasa manozona n'Andriamanitra mihitsy, mampalahelo. Manala ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'izy ireny nefa zany fietsika izany, kanefa tsy misy afa-tsy sy ny fahampotehana sy ny fahafahambaraka no azony Satana omena ny olona tahaka an'izany. Soa ihany fa mbola azo atao ny mangataka famelan-keloka hivirenana indray amin'Andriamanitra. Ny vavaka ny fanafodin'ny mpanota hanoerana ny Satana ry havana. Fitaovam-piadiana azo antoka ny vavaka. Aleo mangataka famelan-keloka sy hery amin'i Jehovah hiatrehana ny fitsapahana velany andalo amin'ny fiainana. Toy izay mamevahana ny Satana hanjaka eo amin'ny fiainantsika. Fa izay mijoro matoko tahaka an'i Joba dia tsy maintsy ataon'Andriamanitra ho mpandresy tahaka azy koa.
aza misaraka mivavaka ninoninona miseho na aiza le raha tianao ny voako mpandresy na tsy nangataka vonjy aza Damaseva fa nandositra no nienatra dia nanao planina monjy azy ireo sy ny taranany eo ambany vahoan'ny Satana Jehova dia nampanantena lalakivoahana azo antoka ao antsika Andriamanitra. Zao ny teny fampanantenana nomena antsika ao amin'ny Genesis 3:7-10. Genesis 3:7-10 dia ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranaka ao sy ny taranany. Zany ny teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Satana. Izy anoritoro ny lohanao ary ianao kosa anoritoro ny ombelahy tongony. Teo io mason'ny Satana ny tenenan'Andriamanitra n'izany tamin'ny Adama sy Eva. Inona no hevitra zany? Ny hevitra zany dia zao: ho ataon'Andriamanitra mifakahala dia volo sy ny vehivavy ary hitohy hatrany amin'ny taranak'izy ireo zany. Ahoana ny fomba isehoany zany? Ny taranaka raha vehivavy anoritoro ny lohan'ny Satana. Jesosy anoritoro ny lohan'ny Satana, fa Satana kosa anoritoro ny ombelahy tongotra Jesosy. Jesosy le taranaky ny vehivavy anoritoro ny lohan'ny Satana, ary teo amin'ny hazo fijaliana nanoritoro ny Satana ny ombelahy tongony. Azony Satana tsara le didim-pitsarana, fa ho foanan'Andriamanitra izy indray androany. Ezaka izy hiady hitaona olona maro hiaraka ho levona amin'ny mandrakizay. Tsarovy fa efa nahataona ny ray apatelo ny anjely tany an-danitra ny Satana hanaraka azy hikomy amin'Andriamanitra ary niady tamin'Andriamanitra fa tsy naresy ary nazera sy norohana ny alatany. Dia resiny koa Adama sy Eva. Dia hiezaka hitaon'olombelona maro koa izy ary tsy miova fa ny fahaizana mandainga trano ny fitaovam-piadiany satria tsy navela ny herin'ny safiditsika izy. Zavy ozy nazera avy tany an-danitra dia nareo olombelona indray no ampiakarina any. Miaravery sika. Tsy azony Satana tsaina mihitsy anefa ny zavatra iseho aminy. Ny hevitra izy fa ady ampiasa-kery no iseho. Dia tsy napoiziny mihitsy ny fomba nampiasain'Andriamanitra satria tsy mitovy amin'ny fomba fiasany. Tsy azo ny an-tsaina koa fa izy Andriamanitra ihany no hidina ho tonga olombelona hiady aminy. Eny misy adiny tsara sy ny ratsy eto anivontsika tsirairay ryhavana ary mpandray anjara amin'izany ny tsirairay amintsika. Aoka tsy ho adinoinao izany manomboka izao. Izay ny lesona lehibe noraintsika teto tamin'ity anio ity. Zany ny fototry ny ady rehetra misy atraizatraiza. Zany ny fototry ny ady eo amin'ny fiainanao isan'andro. Satana dia miezaka mampino antsika fa tsy misy izy mba ampahomby ny fitaka taony. Ary zany foana ny fomba fiasany sy ireo mpanaraka azy. Fa na ratsy eny amin'ny rivotra no ilazany tenin'Andriamanitra azy. Tsy hita maso izy kanefa tena miasa ary tsapantsika rehetra ny vokatry ny asany. Dia izao faratsiana sy loza tsy roa matany rehetra izao. Izay manana n'Andriamanitra hoeriny anefa dia tsy ho lasany mihitsy na mety ho avela handalo fitsapana tahaka ny Joba aza. Mety ho kivy ianao fa aza manaiky ho resy. Ary ny tsy ambaratelo ny herintsika dia ny mivavaka. Ry namako, azon'Andriamanitra atao ve ny manao ny fonao sy ny sainao ho faritra azo ny anjakana amin'ity anio ity. Raha eniny valiteninao dia misorata anarana amin'ireo roy na adresy na koa ny larana telefônina izay omenanao fa hitondra mbavaka an'izany fanapa-kevitra ao izany zahay. awr.org na feo fanantenana.org. Ny page Facebook kosa feo fanaontenana, mitambatra ny fanoratra azy na ny laharany finday 034 06 797 62 033 07 170 70. Miloha ny fandaozantsika vetivety ary dia manasanao hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay ny an-danitro, Andriamanitra mahery ianao izay hany mpamonjy azo antoka. Mamelana elokay no ny tsirampina nataonay hatramin'izay ka namelana iany Satana hanapaka teo amin'ny fiainanay tamin'ny ampahany be dehibe tokoa.
afao amin'izany izay raha io ary raiso ny fanolorantenanay hanompo anao sy handany anao, hanaiky anao ho mpanjaka ny fonay sy ny fiainanay. Tianay mba hijoro ho anao tahaka ny Joba, hampahamenatra ny Satana. Misaotra anao izahay noho ny nampahafantaranao anay miloa ny fomba hiarovanao sy hitsimbinanao anay eo anivon'ity tontolo efa simba ity eo ampiandrasana rehefa fanjakana mandrakizay ho aorinao. Matoky anao izahay amin'ny anara tsarobidy sy maherin'i Jesosy. Amen. Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina dia manondrata amin'ireto adresy manaraka ireto: email awr feo fanantenana @gmail.com, page Facebook awr feon'ny fanantenana, na ny laharany finday 034 06 787 62 033 07 170 70. Ry mpiara-mianatra amiko, te iona aminao indray izahay amin'ny fandarantsika manaraka. Mampitaintainanao izay ao avoaka ny ampitso, vaovao lehibe no hozaraina aminao raha ampitso. Efa nasehon'Andriamanitra meloa io avy. Ny mahakasika an'izany indrindra no jerentsika. Ka dia manantena aho fa ho tafahoana aminao indray amin'ny loha hevitra manaraka ho resantsika io. Tena tianao Andriamanitra ary mampitandrina anao meloa. Tsy mampatahotra izy fa mampandre antsika satria tiantsika. Ka dia manasa anao hifidy ny lalan'Andriamanitra hatrany. Mandra-peona vetivety ary. Zay lay onjany fanantinana. Tsy efa kely sisave teo avery andanitre ianao Jesosy andrere olona. Tsy efa kely sisave teo avery andanitre
vince iriko Jeso andray aiko indro fafantatrao re ny toetrako tsy miafinaminao re ny lasako tsy mananky alofana fa manjenjenantany ity mitady vonjy ity fanaiko indro fafantatrao re ny toetrako tsy miafinaminao re ny lasako tsy mananky alofana fa manjenjenantany ity mitady vonjy ity fanaiko ity fanaiko AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Hofitintsika ao anatin'ny minitra vitsivitsy ny lohahevitra momba an'i Jesosy mpisorona mahatoky ao anatin'ny fandalinana ny afatry ny bokin'ny Hebreo. Miarahaba sady manasanao aharitra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Asehon'ny Paoly eo amin'ny Hebreo 5:5-10 fa Jesosy rery ihany no mpisorona tena izy, be famondrampo sy mahatsapa ny fahalemen'ny olona. Tsy nalaina avy tamin'ny olona tahaka ny mpisorona rehetra izy, fa Andriamanitra tonga olombelona mba azahoany manao fanompoana ao antsika. Tsy nanatitra fanatitra ho an'ny tenany tahaka ny mpisorona rehetra izy, satria tsy nanota, fa natitra ho antsika no nateriny dia ny tenany. Amin'ny maha-olombelona azy dia nankatosy ny arim-pahoriana tahaka antsika izy. Lazain'i Petera fa isika koa dia fanjaka-mpisorona. Petera 2:2-7. Isika hoy izy dia tokony ho masina, mpampiavana ny olona amin'Andriamanitra. Ambasador no ilazan'ny Paoly azy eo amin'ny Korintianina 2:5-20. Milazany amin'ny lehilahy iray feno mistera ny baiboly. Tsy nanany ray sy reny, tsy nanana tantaram-pirazana nefa sady mpanjaka izy no mpisorona. Tsy izany fa i Melkizedeka. Ambony Abrahama izy satria nandony ampahafolony tamin'ny Abrahama. Toy izany koa Jesosy, sady mpanjaka izy no mpisorona. Tandidon'ny fisoroana nataon'i Jesosy ho an'ny olombelona rehetra ny fisoronan'i Melkizedeka. Iza marina moa izy io. Zao no soratan'ilay mpanoratra kristianina Ellen White momba azy ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe Selected Messages, boky voalohany takila fa 700. I Kristy no niteny tamin'ny alalan'i Melkizedeka, ilay mpisorony avondrindra. Tsy i Kristy izy, saingy feon'Andriamanitra niteny tamin'izao tontolo izao kosa, ny solotena ny iray. Ary tamin'ny andro taloha rehetra no efa nitenenan'i Kristy,
mitarika ny vahoaka ny Kristy ary efa izy no fahazavan'izao tontolo izao. Na dia olona tena manokana aza ny mpisorona tamin'ny andron'ny zanak'Israely dia ambaran'ny bokin'ny Hebreo fa tsy azo natao ny nanatona an'Andriamanitra tamin'ny fahafenoany tamin'ny alalan'izy ireny satria olombelona tsy tanteraka koa ireny mpisorony ireny. Ahoana tokoa moa no ahafahany mitondra fahatanterahana ho an'ny hafa nefa izy aza tsy tanteraka. Ankoatrany tsy fahatanterahany mpisorona, ireo biby novonono ho fanatitra koa dia tsy nahadio tanteraka ny fieritreretan'ny mpanota. Hita amin'izany rehetra izany fa mandalo tandindona tsy feno ny fisorona ny Levita sy ny biby natao fanatitra. Natao ireny fombafomba ireny hitarihana ny vahoaka an'Andriamanitra ametraka ny finoany amin'ny asan'i Jesosy ilay ho avy dia ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotan'izao tontolo izao. Jaona 1:7. Araka ny Hebreo 7:1-5 dia niova ihany koa ny lalan'ny fisoronana. Ny taranaka Levi rery ihany mantsy no manao izany asa izany. Jesosy kosa dia tsy taranaka Levi fa taranaka Joda. Fanampin'izany dia niova koa ny lalan'ny fanatitra. Fanatitra isan-karazany no nasaina naterin'ny mpanota azahoany fanavotana. Rehefa tonga Jesosy dia navela ihany koa ny lalan'ny fanaovana sorona biby. Ampy solon'ny biby arivo natao fanatitra ny sorona nataon'i Jesosy indray mandeha. Efa nianarantsika fa ny mpisorona taloha dia tsy tanteraka na dia niavaka tamin'ny olona rehetra aza. Ahoana kosa ny amin'i Jesosy? Manasanao iara-maki ny Hebreo 7:5. Hebreo 7:5. Fa mpisorona be tahaka izao no miendrika ao antsika dia izay masina, tsy misy tsiny, tsy misy loto, voasaraka amin'ny mpanota ka natao avo noho ny lanitra. Misy toetra 5 mampiavaka an'i Jesosy amin'io andininy eo. Voalohany, masina izy. Faharoa, tsy misy tsiny. Fahatelo, tsy misy loto. Fahaefatra, voasaraka tamin'ny mpanota. Ary fahadimy, natao avo noho ny lanitra. Ry mpiaino namako, misokatra ho antsika indray ny varavarana ny lanitra. Ny fanontaniana dia hoe manontehody ve isika sa mikasa sa eny an-dalam-podiana amin'izao fotoana izao? Aoka isika tsy hangatakandro fa hantomotra ny faran'ny zavatra rehetra. Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, isaorany amandrakizay ianao nohony amin'ny fisoronana nataon'i Jesosy ho anay. Ampitoero ary ampitomboy atao anatinay ny finoana izany famarinana lehibe mahavonjy izany. Ampy koa izahay ho mpiasa mahatoky hitory ny filazantsara ny fampihavanana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Irao ny fanahinao ray masinao, amohan'ny vahoakanao amita izany asa masina izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mirary ny fahasoavan'ny Tompo ameny ny fiainanao mandrakariva ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Veloma tompoko. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.